ampivelena indray no iarabananao any izay manaraka sy tapaka izao fandarana izao ary ety am-piandohana dia maniry sy mirary soanao mba atsapa fiadanana ianao amin'ity fandaharana izay aranao ity. Dia anasanao hanodika anao fa hivavaka ho fanombohana an'izao fotoana izao. Hivavaka isika. Ny dera sy ny laza ary ny vonahitra dia tolotra ho anao ry raina anilandra sy ny tany tombotombo fanjaka ny mpanjaka may fanjatra rehetra. Ny tsy fahafehezana fisaina ka mahatonga anotina ireo ka tany fona aminao zany ankehitriny misaotrao Jesosy satria mbola anomenao izao fotoana izao indray hazavao ny fisainany tsirairay avy mba hatsapany azahoany fahazavantsainany ity fotoana ity ka hitondra fiainam-baovao azy tononona fiankatana aminanao Jesosy Kristy mivavaka. Amen. No resantsika tamin'ny fandarana teo aloha moa zany fa miezaka mifeno fisaina mpanjaka zao famezinana zao kanefa kosa ilay nahary izao tontolo izao dia manana ny planina ny manokana avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mba ho fanafahana ny rehetra. Ka eto zany ny tontolo misy atsika dia mampianatra mitaiza. Dia raha tiana zany miala amin'izany rehetra zany dia mila mianatra ao amin'ilay tena mpampianatra. Dia tsy iza ny tena mpampianatra fa Jesosy Kristy araka ity teny ambara ity ao Matthieu 1:1-20. Matthieu 1:1-20 mivaky ny teny mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po aho. Ty tontolo ity zany mampiditra fampianarana ary zay mahatonga ny fampianarana izay nomeny zany dia tafapetraka io dia izay tsy miteraka toetra tsara ao antsika fa ahafahany mangeja zany ny fampianarana omeny izao tontolo izao. Fa raha ao amin'i Jesosy tsika zany mianatra dia voalohany indrindra aloha fahalemem-panahy no omeny. Zany hoe izao zany raha te hampiditra zavatra ao an-tsaina zany dia ty halemem-panahy ty tsy amin'ny alalan'ny fahatezerana trerona izay mantsy mety hoe trerona fahakizitinana io teny lasa teny marary teny manirina teny anahirana. Fa izao kosa ampahalemem-panahy dia sady tsy misy fiavona vonona zay zany le resaka satria io zany na tonga ny devoly ilay anjery tsara tarehy zany lasa devoly dia ny avonavona noho ny tsara tarehy ary lasa masika mametraka. Dia io zany dia mianatra. Zao mantsy ilay famitana ataon'ny mpanjaka zao famazinana zao mantsy araka ny teny hita ao amin'ny Efesianina 4:7-10. Efesianina 4:7 dia zao mbola mba tsy ho zaza intsony isika ka ailangilana sy ampitambolombolen'ny rivotry ny fampianarana samihafa rehetra amin'ny saim-petsy ataon'ny olona sy ny fiandrena hatateraka ny heviny sy ny hevitra ny famitana. Hitantsika tamin'ny fandarana teo aloha mantsy dia ilay ezaka ataon'ny devoly zany dia ilay feno sitrapo dia ataony tsy mahay mandanjalanja sy mahafantazavatra dia tarihany dia io ilay hitantsika eto amin'ity teny ity ilay hoe saim-petsy ataon'ny olona ny fiandrena hatanteraka ny hevitry ny famitana. Izany hoe amin'ny alalan'ny fametsifetsena zay resantsika teto tamin'ny fotoana teo aloha ny fahazahoana vola be dia afetsifetsena sy famitana daholo ary be mivoafitaka zay mahatonga tena voandray tamin'iny voandray tamin'iny ary amin'izao tena vola be mihitsy ny avoazany ary zay mihitsy ilay famitana ka raha tsy eo zany ilay fahazavantsaina ilay herin'i Kristy manampy dia vofoana dia zay mahatonga ary tena tsy mety voavaha mihitsy ilay olana ka zay ilay hoe lay fihetsem-po zany io ny fehezan'ny devolon'olombelona io zany tena toerana kianja tena ilalaovany mihitsy zany io dia zavatra io noho izany dia mila mifandray mandrakariva zany amin'ilay bahary araka nambara teto hoe ny olon-drehetra zany mifandray daholo na izy na izy mifandray amina Andriamanitra fa hoe iza ilay Andriamanitra fa na iza na tsy manana fihavana kristiana izy dia mivavaka izy ka izao ny zavatra atao dia mivavaka aza mitsara misotra masina zany manomeny io teny io ao amin'ny Tesalonianina voalohany 5:7-7 mivavaka aza mitsahatra. Ny olona rehetra zany mila tsy mitsahatra fa mila faritana mazava ary mila fantarina hivavaka amin'izy aloha fa izao
raha ohatra ka te hamany olana zany a dia tsy amin'ilay mpanjaka an'izao fameziana izao no mivavaka fa mba mamaly vavaka koa izy fa amin'ny Jesosy Kristy. Zany hoe mila fantarina mazava zany lay Andriamanitra zay ifandraisanao. Hitantsika teto tamin'ny fotoana teo aloha mantsy hoe be deaibe ireo karazan'Andriamanitra. Fa raha ho an'ny kristianina dia ilay ray mpahary ny lanitra sy ny tany izay nandefa ny zanalahy tokana dia Jesosy Kristy mpanavitra antsika satria mila mpanavitra mahampanota. Ary ny fanavotana izay nataon'i Kristy io dia hanalany olona ao amin'ny fahotana, dia hanalany ilay fahazavantsaina, dia hainy miatrika ny toe-javatra. Fa raha vao tsy izay mantsy dia mety ho kristianina saritsarina, dia mety tsy ho izay ny fiainana. Fa raha tena kristianina marina izy dia izao ifandray mandrakariva amin'ilay ray dia hiova mihitsy ny toetra. Zao mantsy ity vanim-potoana misy atsika ity mantsy dia tsy hafana manatanteraka ny mivavaka aza mitsahatra. Satria ny tontolo misy atsika zany dia izao. Ny saina zany lasa tototra sy zarazara ny asa ivelany. Dia izao zara raha vonona ny vavaka. Ka ity mivavaka ity mantsy dia izao mila manao fisaintsainana lalina izy io. Tsy avelan'ity tontolo ity zany ianao hisaintsaina lalina amin'ny zavatra rehetra fa inona ny saintsainanao dia ny olana, ny fahoriana, ny fijaliana, ny lolo-posy ngidi-posy zay ny mampatonga mpivaly tena sahirana amin'izao fotoana izao. Satria zany izao ny tsy fahafaham-po dia zay ny eritreretina tena tsy tia ny vadiko. Dia zay ny saintsaina eritreretinao ka na dia efa mba manao fihetsika ary izy misy zavatra mifa tsy hitanao ary tsy fantatrao akory. Ary izay mihitsy zany lay teny mivavaka aza mitsahatra ny tsy lay mitenitenina miondrika tsy izay ilay tianao izana fa mifantoha ary saintsaina. Zay ny atao hoe mivavaka. Izay lay fifandraisana amin'ilay mpahary mihitsy ny resaka eto. Ka ny atao hoe mivavaka dia mifandray amin'ny mpahary. Fa izao niaraka ny voalazany hoe rotorotom-piaina na ny adi-piaina sy ny rehetra lasa tsy manana fotoana intsony ary tsy afaka isaina intsony. Fa dia tonga dia hoe aiza indray nahitako vola, aiza ny amanan'ity, aiza an'izao, aiza an'izao, aiza an'izao. Dia tsy manana fotoana andinihana hipetrahana mba handinika. Satria rehefa tsy afaka mandinika dia tsy mahita hoe inona ny tokony atao, tsy avelan'ny fatsaka zao handinika. Ary rehefa tsy mandinika moa dia tsy tafavoaka. Dia izay zavatra izay nataon'ny zatra mibosesika be dia be ao. Mahatonga ny olona zany tsy afaka hanana an'io fitiavam-bavaka io na ilay fisaintsainana dia izao satria variana amin'ny zavatra tsy misy heviny saina, amin'ny zavatra tsy manan-danja akory. Dia tsy inona moa ny zavatra tsy manan-danja, zavatra ivelambelany manintona. Raha tenenina zavatra misy amin'izao fotoana izao zany amin'ny teny frantsay ny tenenina azy dia ny tendance. Inona indray zany izao ny tendance dia tsy inona moa zany fa inona indray ny mahasarika, inona ny malaza, inona ny zavatra, inona indray ny fironana misy arahana, zava-poana zany rehetrarehetra zany. Dia amin'izay fotoana izay mantsy ary rehefa variana amin'ireny zavatra mirindrina ireny dia tsy manana fotoana intsony hisaintsainana ny momba an'Andriamanitra. Ary indrindra moa mazava ho azy andinika ny soratra masina. Faiza daholo zany izao ny olona ny variana. Dia izao variana amina mijery film, mamaky karazana boky tsy mahasoa rehetrarehetra any. Ary io moa zany io lay fahamaikana lava io. Dia izao lasa tsy manana fotoana. Ary eo indrindra ny hoe raha vao tsy manana fotoana atokana mihitsy zany ho any amin'ilay tena izy, dia tsy na ilay tena izy fa ny soratra masina. Io ny tena, ao ny tena misy ny fiainana, ao ny tena misy ny teny fiainana. Dia izao tsy tafavoaka ao anatin'izay toe-javatra izay isika. Ka io zany tena zava-dehibe lay fifantohana ary indrindraindrindra amin'ny toe-javatra maro samihafa. Misy an'ity fanambarana ity zany izao izay miresaka tahaka an'izao, mety hamaky boky betsaka ianao ary mety handre teny maro kanefa raha tsy saintsainana lalina izany dia tsy hamiratra mihitsy ianao
tsy ho kristianina misongadina mihitsy. Ary zay mihitsy mantsy a fitaka taon'ity tontolo ity. Amtena an'le fiainana kristianina. Fa ny fiainana kristianina mantsy fivahany toetra mivoka. Ary zay no ako fantatra. Ny fiainana kristianina fivahana toetra. Fa io tsy misy an'izany hoe miaina ny fiainana kristianina fa tsy miova ny toerany tsy misy zany. Tsy fiainana kristianina zany. Fa zay le hoe mbola famitahana. Araka litantsika tany am-piandohana teo hoe aoka tsy ho zaza intsony ka ho ilangilana ny fampianarana amin'ny alalan'ny saipetsy zay tsy tena izy ary eo mihitsy mantsy ilay izy. Tsika io mantsy zany zao ama olonantsika dia misy état anankiroa. Ina moa no tianao resana amin'ilay état dia hoe maizy ny olona na izy mbola mitoetra ao amin'ny fahazazana. Io zany le hoe état enfant. Na izy tonga eo amin'ny fahamatorana. Io zany le antsoina hoe état adulte. Dia izao atao ny fomba rehetra mba tsy ho tonga amin'ilay état adulte mba am'izay azo rebirebena. Ny adulte tsy azonao rebirebena intsony rehefa tonga amin'ny fahamatorana izy. Fa rehefa mbola ao amin'ny enfant izy dia mbola azo rebirebena dia zay mena zavatra kely dia efa afapo. Takan'izay ny ankizy ange ohatra mitomany izy ao vitanako biscuit dia manginy satria nomena biscuit izy. Dia ohatra zany mena zavatra kely tsy misy heviny dia mangina dia mipetraka. Dia manaiko azy zay anaovana azy rehetra amin'ny fomba rehetra eo. Ary zay mihitsy mantsy ny zava-doza raha vao tsy mitandrina amin'ity fiainana kristianina ity. Fa raha vao tsy azo zay dia lasa io koa mbola fomba anankiray andrebirebena ny olona. Fa mila tena azo, tena fantatra. Noho izany, ny olona tsy fananana fotoana zany dia izao. Fa ny olona zay tsy manampy fandaniana ny zavatra hitany ary manampy fieritreretana ny zavatra zay vakiny izy no eo ny lalina makany amin'ny fahalalana ary toy izy zay tsy mandinika ny lalina ny fonony hafa ary manao antsirambana ny azy manokana. Zany hoe mila dinihana lalina zany. Zao mantsy ny fomba fiasan'ity saintsika ity. Mandray hafatra izy ary rehefa voaray ilay hafatra ohatra ny teny zany zay ohatra anankiray dia mila eritreretiny iny, mila saintsaininy iny. Ary rehefa eritreretiny saintsainina lalina dia lasa mihamazava ao an-tsaina ilay izy. Ary rehefa mihamazava dia resy lahatra. Dia rehefa resy lahatra vao mandray fanapahan-kevitra. Zao mantsy ny tontolo misy atsika dia tonga dia ataony mandray fanapahan-kevitra dia mbola tsy eritreretinao akory ary. Dia tonga dia mandray fanapahan-kevitra dia gaga ny fananina ary nandray fanapahan-kevitra. Za ve dondrona siketrina nandray an'izany fanapahan-kevitra zany. Satria tsy avelany andinika, satria tiany ao anatina famitahana. Ka ity fisaintsainana ity zany zava-dehibe izy io. Ary tena ilaina ny manao an'izany. Zao mantsy misy an'ity teny ambarany Hosea 4:5 ity. Hosea 4:5. Milaza tahaka zao ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Tsy hoe ny fahalalana tsy misy fa ilay fandaniana sy ilay fisaintsainana ny tsy atao. Mandray ara-tsaina fotsiny. Dia lasa tsy misy heviny, tsisy vokany. Fa io zany mila ampiarina. Ka eto zany le hoe tsy fahalalana dia dinga tsy azo le izy. Dia inona rehefa zavatra tsy azo moa hiteraka vokatra inona. Ary zay ny fitaka ataon'ity tontolo ity. Ka ny tontolo zany dia misarika anao anaraka ambokiny fotsiny, anara-drenirano fotsiny zavatra omeny tontolo. Ny resaka omeny, ny boky omeny, ny filma omeny, ny hira omeny, ny karazana gado, kira. Ary zay indrindra mantsy raha miresaka an'izay hira zay mantsy dia io hira io io tena ara-panatanteraka io satria nikitika ny any amin'ny retsika ray manontolo. Azay fikitihany amin'ny retsika ray manontolo zay dia tonga anao tsy hazavany ao an-tsaina. Ka raha vao miresaka gadona zany mampihetsiketsika reny dia tena io hiala amin'ilay ara-panahy izy io. Dia mila tandrevana tsara. Fa raha tenao zavatra manahy dia tsy misy afa-tsy ny filaminana, ny firindrana zay. Raha vao gadona mampientanentana na dia efa handrombo an'ilay olona izy zany zay. Ka raha te hiaino sy te hivelatra dia zao. Zao ny ambaran'ny Timoty 2:2-10. Timoty 2:2-10. Mahazo toa manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra olona voazahatoetra ianao. Eto zany dia hoe mila mazoto.
faza de variana manaiky zay zavatra omeny ty tontolo ty fotsiny asa matoka tsy mety voavaly izy satria lay meny tontolo fotsiny ny zavatra voafetra fa rehefa miaraka am'ilay tsy voafetra ianao de hitanao ny vahaolana ka ity hoe mahazo manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra olona voazahatoetra ianao eto hoe voazahatoetra de tsy inona fa voninahinaiky hoe jereo tokoa Jesosy ahoana tokoa fa izy ny anamboatra anao rehefa manaiky ianao ary ainy manamboatra anao satria izy namorona ary raha any amin'ilay mpamorona ianao no miverina de mety io voavoatra io fa raha vao koa de mbola ianao anatina fitaka fijaliana fahoriana izay lalovana eto ilay famitahana de ny firariana de mba hoe ho azonao zany teny zany ka hitondra fiainam-baovao ao anao mba tsy ho voafitaka mba tsy ho voarebireby tsony fa anana ny maizy ianao indrindra am'le teny vahiny manao le personnalité tsy azo osongosonina tsy azo ambakaina tsy azo adaladalaina tsy azo rebirebena tsy azo fitapitahana de ho faranantsika mivavaka ity fotoana ity manasanao norika alohanao fa hivavaka isika vavaka isika misaotra anao Jesosy satria mbola omena teny indray zay manazava amin'ny sainanay ialanao anatin'ny fitaka atao amin'ny mpanjakan'izao amezina zao afao tokoa zay Jesosy ary ao ka lay fahazavan-tsaina avy amin'ny finanao masina nampitoetra ny teny mba nanay heritsaina tsy hatonga ny fanebirebena ka ho voafitaka mandrakarivo fa mba hiseo amin'ny fiainanay amin'ny voninahitra ho tononona tsy angatana amin'nanotsy ity mivavaka amen